Fiaramanonjy tsy hijanona intsony ny fitakiana raha tsy tratra ny tanjona hoy Maître Antra Razafy Manatsoa. Syndicat ny paramètre eto Madagasikara mitony asika fitakiana. Fanakanana ny kalesa tsy hivarotra amanjatony ny very asa. Makasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity herinandro vaovao ity tonga soa indray anao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary amin'izao alina izao manasa anao ampanazana sy ampitiavana sady ny tenako anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ary izao alina izao araky ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mbola tsy voava ny olona n'ireo paramedy na ny mpitsabo-panampy manerana ny nosy ka nitoy ny hetsika fitakiana ataon'izy ireo ka tamin'ity androany ity dia tetsy amin'ny hôpitaly Chiera tetsy ampefiloindray izy ireo noho ny fampitona tamin'izay hetsika izay. Teny an-toerana mitatitra amintsika izay vaovao izay ary ato anatin'ity fanadihadiana ity i Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince. Rehefa mivaly ny zonay dia mijanona ny fitokonana. Io no antsoantson'ireo solotena ny mpitsabo-panampy manerana ny nosy ny fampitona teny amin'ny hôpitaly Chiera teny io maraina io. Tsy mbola nisy valony mantsy ny fitakiana nataon'izy ireo nanomboka ny volana Desambra 2020. Nisy ny sakatsakana maro avy amin'ireo mpitandro ny filaminana izay niantrana vao maraina ny teny an-toerana saingy tsy nahasakana ny hetsika nataon'izy ireo izany. Tsy tonga tamin'ny fotoanan'ny fanomezana moa ny filohan'ny syndicat ary tsy tratra antso ihany koa io maraina io. Raha ny voalazan'ireo namany dia nisy nikasa ny sambotra indray izy sy ny vady aman-janany. Izay reto zany misolotena ny syndicat ny paramedikaly manerana ny nosy dia manamafy ny fitakiana anankidimy izay efa nitakinay hatramin'ny Desambra ka hatramin'izao. Marina fa efa nataonay daholo dingana zany tokony natao mba ahafahana mangataka an'ilay izy tsy tonga amin'izao fikomina zao fa tsy nisy ny aino dia tonga amin'izao zay. Zavatra takinay zany dia noho izay ny réquisitionnena dia tokony nomena ny indemnité de réquisition-nay. Noho izay tsy ampy any ampiasana dia tokony ampidirina ireo bénévole izay tsy pihinay eto fa tena maro dia maro tokoa ny bénévole miasa amin'ny hôpitaly Fanjakana na centre de santé io na centre hospitalier. Dia ny fahatelo ny zavatra tsy pihinay koa zany sady nitakinay hatramin'izay ny indemnité de suggestion namanay sasany izay efa hatramin'ny 2017 no voafaritra hoe azo mbola misy tsy mahazo. Maro ireo mpitsabo-panampy no tonga teny amin'ity hôpitaly Mpanjakana ity saingy nosakana ny mpitandro ny filaminana teny ivelan'ny vavahady. Tsy hiditra tao anatin'ny faritry ny hôpitaly ny ankabeazan'izy ireo na dia efa nanambara azy fa tsy anankirotana fa kosa mitaky ny zo ny ampilaminana. Mazava ny teny reto solotena ny syndicat ny paramedy ireto fa tsy hijanona ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana. Maninona no tsy mahazo miditra anaty enceinte ny hôpitaly ny mpiasan'ny hôpitaly nefa raha makany amin'ny camp ny civil tsy mahazo miditra any amin'ny camp. Dia maninona ny maramila mahafaka manakana mpiasan'ny hôpitaly tsy miditra aty amin'ny hôpitaly. Mandra-pahaizanay ny momba ny président Ralbera sy mandra-pahainonay valiny amin'ny fitondrana izay antenainay amaly ny fitakinay dia mbola iverimberina ivondrona ohatran'izao foana zay. Ny sampandraharaha vonjy-taitra ihany sisa noho ny asa sy nanao ny service minimum androany. Ny tokona tsy nisy nanao ny asany kosa ireo mpitsabo-panampy tany amin'ny faritra. Raha ny fantatra ihany koa dia niara-ny ombom-peo nanao ny fitakiana ireo paramedy sy mpianatry ny ONS tany Antsiranana. Ireny araka izany ny fitakian'ny paramedy fa amin'izao tokoa eto Madagasikara dia tsy misy izay sehatra asa tsy mitokona amin'izao fotoana izao. Anisan'ny voakasika ao anatin'izay fitokonana izay ihany koa ireo mpanosika kalesy ireny mpivarotra mandehandeha manosika kalesy ireny amin'izao dia velotarainy izy ireo satria tsy manana antom-pivelomana akoatra izay fivarotana amin'ny kalesy izay kanefa dia tsy avelan'ny commune ary raran'ny commune Antananarivo renivohitra tsy hanao izay intsony. Raha ny fitaranan'izy ireo dia tsy nandroso vahaolana no sady tsy nampandreny avy eo anivon'ny commune fa avy hatrany dia niroso tamin'izay fandrarana izay. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince hatrany. Nisy didina avoaka teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra herinandro lasa izay fa tsy azon'ireo mpivarotra ampiasaina hivarotana intsony ny kalesa. Nolazaina fa miteraka fitohanana izy ireo.
androany ny fiatrandro farany omeny komuna ampiasaina izany kanefa nambaran'ireo mpivarotra mampiasa ity fitaovam-pitaterana iray ity fa tamin'iny herinandro iny izy ireo dia efa nokorontanina. Ny famotoana teny akady mahoaka teny ireo mpampiasa kalesa rehetra izay efa mahatratra manjato no manoloana izany io maraina io naneho ny tsy fahafaliam-pony. Nozakain'andreo mpitandro filaminana nefa ireto farany ary araka ny fitantaran'ireo mpivarotra hatrany dia nalaina ny sora-baventy nentin'izy ireo. Io ny fivelomanay olona manambady manjanaka daholo ireo vahoaka ireo kanefa dia nitapahana le izy zany dia tsy manaiky zany zay nanapahana le izy satria fidiram-bolanay io ny zanakay mianatra ny vady manjanakay mila mihinan-kanina nanao zany fihetsiketsehana zany nefa zay tsy fihetsiketsehana pilaminana tsy nigafy zay tsy nandroby zay fa nangataka ny zonay fotsiny zany zay androany. Tena mijaly tena maty misary kapoka vary efa 700 dia zany tsy zay zao tsy mivatra tsy anasa dia ina zany ho an'ny vady aman-janakay zay mandeha kolazony mpianatra hofatrano tompotrano tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy aloha ny hofatrano tapahany sotro fananay zany zay amin'izao zay no rehefa maty misary. Alao le olona hitady ampahamarinana tokony tsy ho enjehana mpangalatra reny tsy hita sy anaovana azy zay mitady ampahamarinana enjehana inona zany no atona ny enjehananay majinika mitady tsy hitokany izy any enjehananay majinika nefany tokony mandika sy mieritreritra le commune fidiram-bola mba io mba fidiram-bola amelomanay vady aman-janakay araka ny teliny madama teo zay tsy manana asa vadinay tsy miasa io manosika mivarotra io mba fivelomanay menay mandoha hofatrano mandoha kolazony mpianatra nefa ny tsy azao ny anay dia zao ohatranay maty andro zao anay sady tsy anona tsy anay fidiram-bola tsy azonay dia tokony mba jerena le mpitondra fanjakana kaiky zany fa tsy te anaovana didiny be sandry. Raha ohatra ka hotapahana zany ny fivarotana ambony kalesa ny kalesa nefany manodidididina ny 10 million vidiny kalesa ray ary apetraka fotsiny ireo dia angamba na iza tsisy vola miditra tsony ary tsy velona mihitsy ny akonana eo anatrehan'izany ka noho izany raha ohatra ka tsy omena lalana zay fa tsy varotra dia zay kosa manana hevitra ny hoe izay dia tsy anaiky mihitsy raha tsy azonay zo tanteraka azonay ivarotana satria izay tsy mangalatra fa zo ary zavatra tsara no amidinay fa tsy zavatra ratsina eto Antananarivo. Nasain'ireo mpitandro filaminana nanantona teny amin'ny Brown commune teny amin'ny lapan'ny tanàna ireo mpanosika kalesa aka fa azon-dalana ahafahan'izy ireo manao ny fitakiana io atoandro io. Nanakato maravarana nefa ireo tompon'andraikitra teny an-toerana araka ny voalaza. Nolazain'ny tompon'andraikitra tao amin'ny commune moa zany dia nilaza zany zareo teo fa tsy afaka miresaka aminay inona tompoko ny zavatra mba tsy resahanareo aminay izay inge tsy anakorotana anareo fa mba hitady ny fahamarinana zany zay mahatonga anay makeny aminareo miresaka aminareo kanefany ianareo milaza tsy afaka hiresaka aminay. Ny valiteny azon'ireo namako tany zany dia nilaza izy moa zany fa hoe tsy afaka mandray anay dia nasainy niverina indray zay amin'iny herinandro iny. Ankohonana maro no very asa noho izao fandrarana ataon'ny Onivo ny commune Antananarivo renivohitra izao. Nambaran'ireo mpivarotra fa hitohy hatrany ny fitokonana sy ny fitakiana raha tsy misy ny vahaolana. Ohatra zany hoe mbola tsy mamoaka taratasy ry zareo manome lalana anay hoe afaka mivarotra nareo dia mbola hitokona foana izay hatramin'ny farany satria io fivelomanay ny lehilahy isa mandray vola raha misy asa ara zany aza fa rehefa tsisy asa zany dia tsy hita tsony amin'ny lehilahy miasa aloha zany dia zany mangataka ny fahazon-dalana mba hivarotra izay satria nanomboka tamin'ny alarobia zany zay dia nienjehana dia nilaza ny commune fa tsy mahazo mivarotra izahay manomboka androany sy manomboka amin'ity herinandro manontolo ity zay nefa tsy mitaky zavatra be dia be fa taratasy fahazahoan-dalana ihany mba zavatra mba angatahanay sy laminay dia milamina zay fa raha ohatra kosa ka hoe tsy omeny zareo taratasy dia korotana foana ity fireneny ity ary tsy zavatra androsy eto amin'ity fireneny ity. Fa manoloana ny tsy fahafahan'ny malagasy mitrandraka ny arenan-kibon-tany fa indrindra ny volamena eto Madagasikara dia nisy androany ny antso nataona ivon-toeram-panofanana iray. Asin'Andriamalala sy Andrarakoto Malala. Vitsy amin'ny malagasy ny tena mahay ny fomba fitrandrahana volamena eto Madagasikara. Saika ireo mahitahita hatrany no afaka manao izany. Hatramin'ny taona 2024 makaty dia saika ireo akaiky ny mpitondra sy ireo teratany vahiny mpanambola ihany no mikoka izany arena kibon'ny tany ity ka isoroana izany indrindra dia ampianatra ny malagasy izay mahay manoratra sy mahay mamaky teny ny fitoeram-panofanana iray.
Ny fifandraisana direct amin'ny fanjakana foibe aloha hatreto tsy misy hoe fifandraisana direct satria izy io fampiofanana fotsiny dia mijanona eo amin'ny resaka fampiofanana. Fanjara malagasy tsirairay indray kosa no mitrandraka, izany hoe ny angatahana amin'ny fanjakana dia mba ahafahana mampalalaka an'ilay sehatra satria izay zany no tena hita olana amin'izao fotoana izao hoe ohatra ka feranao tsy avelanao manao an'izao daholo malagasy dia lasa tsy mety, fa satria izy tompony izany dia mangataka ny fanjakana mba hiara-iasa amin'ny malagasy mba afaka hisehatra ao anatin'izany izy indrindra amin'ny resaka permis zany raha ohatra ka efa afaka hoalalahan'ny fanjakana izay sehatra izay dia mba ahafahan'ny malagasy tena misehatra an'izany zavatra izany. Dia izay ny fiaraha-miangatahana amin'ny fanjakana hoe alao ny malagasy mba hisehatra ao anatin'izay fa kosa ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka. Ny tanjona amin'ity fampiofanana ity dia ny ahafahan'ny malagasy miditra anatin'ny tontolon'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Fa tamin'ny andron'ny fitsangatsangana ny miara-manontsy izay notanterahina ny sabotsy lasa teo dia tonga nanatevin-daharana ity hetsika ity ihany koa ny avy amin'ny solontenan'ny faritra ka anisany nitondra ny heviny tamin'izany mponina avy any vavantenina sy ny faritra nalanjorofo iny. Asinandriamalala, Tokramarolahy. Ny arivan'ny zoma lasa teo nanomboka indray ny atsonjay niatra tamin'ny fahitalavitra MPS. Notapahan'ny mpitondra fanjakana mantsy ny fandefasana ny MPS ao anatin'ny Star Times, Parabole ary ny Canal Plus ka ny eto Antananarivo sy manodidina irery sisa no afaka mahita izany. Ho an'ireo mponina avy any amin'ny faritra izay tonga nanatrika ilay fitsangatsanganana dia tsy faly amin'izao sotasota izao. Tonga zahay avy any Vavantenina, faritra Nalanjorofo, faritany Toamasina. Tonga zao namaly ny antso izay nataon'ny député mipanohitra izay androany zao hiaraka tsangatsangana. Tonga magnalonga an'izany zahay ary somary misavatra magaganay satria nitapahana zao ny MBS agnatin'ny bokeo na amin'ny Canal Plus na amin'ny Star Times. Keto manologna an'izany zay tonga amin'izany zahay somary maneho alahelo zahay izao fanapahana ny MBS zao. Ary eto zahay miantso ny voakatsika agnatin'ny faritra indrindra antsika Nalanjorofo. Oka atsika samby itony anaraka tsy tapaka ny kasiky ny MBS. Tsy nitambazam-bola ireo vahoaka marobe tonga namalo ny antso ny miara-manonja fa nasesika ny fitiavan-tanindrazana. Marary ny fiainan'ny vahoaka ka ijoro izy ireo manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana. Ny zavatra tenenay moa zany dia raha tsy laza atsika ny ao amin'ny distriktan'ny Vavantenina moa zany dia azo lazaigny marary tanteraka ny sehatra ny fandriam-pahalema ao aminay. Herinandro vitsy zay dia nahafatesana folo tao amin'ny commune ny Satavy sy Ambodimangavalo nisy an'izany satria nisy ny fanafiana tao anaty tanàna ny fanjevo ny fokon'olona sy ny ireo dahalo zany dia fito ny dahalo maty telo ny mpanaradia zany teo amin'ny fokon'olona ny maty ka miantso zahay fa agnatiny fahasahiran'ny tanteraka ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao amin'ny retoerana reo dia ny vehivavy ny zaza dia ndosina mandray agnaty ala rehefa aligna ny andro dia sahirana ny distrika misy anay magnoloagna zany zava-misy zany. Eo amin'ny vaovao kolontsaina kosa indray ary dia raha tamin'ny lafin'ny mozika tranty no nahafantarany rehetra n'izany bodo izany dia efa manomboka mirona sy kelikely ao anatin'ny tontolon'ny hosodoko ihany koa ny tenany amin'izao fotoana izao. Ho an'ny androany ary dia nosokafana teny amin'ny Alliance Française Andavamamba ny fampiratiana ny asa-tanany. Mialy Rary Nombana, Mathieu Princy. Samy manana ny fomba nandaniany andro ny ireo vehivavy indrindra fa ireo renim-pianakaviana nandritra ireny fihiboana nanomboka ny volana martsa 2024 ireny. Ho an'ny body manokana dia ny fanaovana hosodoko no nisarika ny sainy ary efa nahavita 520 karazana tamin'ny tsy zava-kanto ity ny tenany nandritra izay fotoana izay. Maro izy ny zava-tsoa azo avy amin'ny fanaovana ity asa-tanana iray ity. Ankoatra ny fahafahana maneho ny fihetseham-po dia mitondra fitoniana, fiadanam-po ary fisainana ihany koa ny fandokona. Efa nikibokibo atao ihany angamba fa tsy zany tsy nalala fa tamin'ny fetomboan'ny fiboana no natonga namadika ny taotro sy ny geja ho lasa fahafahana dia raha ohatra ny azakazaka nanganan-dakozia nianatra sakafo ny olona dia za kosa ny azakazaka nakaloko dia taona nanehoako ny zay vetsovetsopoko rehetrarehetra tao anatin'izay fotoana zay ny taotro ny alahelo ny
ny ahiahy ny fahafatesana zay navadiko espoir navadiko fahafahana fionako tamiko na fahako na mantatra an'izany rehetrarehetra zany tao amiko. Ankoatra ny fanomezana fahafaham-po ireo mpiarabelona dia nambara ny famampandroso ity asa tanana ity ka tanjony ihany izany hatrany. Matianina ve inona antsoina hoe matianina anao tableau foana aloha satria hitako hoe mampandroso ny aiko sy ny fisainako sy ny fanahiko indrindrindrindra dia anao foana raha mitondra zava-panahiny amin'ny olona ary afaky ihany koa mandroso dia toizako foana. Marina fa tsy farana ity fampirantiana hosodoko ity raha tsy amin'ny 29 ny volana febroary avy izao. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Birmania any dia nidina andalambe ireo vahoaka tany an-toerana noho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanonganam-panjakana izay nataony miaramila tany an-toerana. Tsy ekeneny jadona hoy izy ireo fa avy ireno aminay ny safidinay. Nzava-ndrema efa sy tahiry ny ainary no mamintina amintsika izay vavao izay. Tao anatin'ny 3 andro ny sesy izay dia zavorovoratra no nitranga tao Birmania vokatry ny fanonganam-panjakana nisy tany an-toerana. Tsy eken'izy ireo ny jado nataon'ireo miaramila any an-toerana ary takian'izy ireo ihany koa namerenana azy ireo ny safidiny. Isan'ny tarika ny fitokonana moa ireo mpiasa ny fahasalamana sy ireo mpiasa-panjakana ao Birmania. Izy ireo izay efa nitokona tsy nety ny asa nanomboka ny farany herinandro teo ho fanoherana izay fanonganam-panjakana izay. Ankoatra izay dia takiany reto vahoaka ireto ihany koa ny hamotsorana tsy misy atakandro ny filohan'izy ireo izay mbola tazomin'ny miaramila fotoana izao. Araka ny loharambavao hatrany dia olona misy 50 amin'izao no voatazon'ny miaramila ao Birmania izay ahitana solombavambahoaka sy tompon'andraiki-panjakana maro isan-karazany. Milaza ny tsy hitsahatra nidina an-dalambe araka izany ireto vahoaka ireto raha tsy misy valiny ny fitakian'izy ireo. Malgré un accès aux réseaux sociaux très restreint, somary iverenantsika kely ny vavao mahakasika ny fisangatsanganan'ny miara-manonja ny sabotsy lasa teo etsika izay nizotra tampila-minana tanteraka etsika ihany koa izay nokarakarainy avy eo anivon'ny miara-manonja. Manoloana kosa nefa ny antso izay izay nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana mahakasika indrindra iny fisangatsanganana iny dia nahitsy ny afatra ho azy ireo avy amin'ny miara-manonja. Germano Menjanahary, Manora Andremalala. Ramatahora, fiantsina, fanaparam-pahefana ireo no nasehon'ny fanjakana nandritra ny fitsangatsanganana izay nokarakarainy miara-manonja ny farany herinandro teo. Tsy nahasakana ireo vahoaka izay leon'izao fitondrano izao izany fa nindrotra ny olona namonjy ny toerana izay efa voalaza fa anatanterahana ny fitsangatsanganana. Tsy andrinay ny araina ny andro mba ionana aminareo vahoaka miara-manonja hoy ireo mpitarika ny fitsangatsanganana. Fa zareo koa mba tsy natory tena tsy natory navoaka daholo zao BRDM navoaka miaramile natao zao rehetrarehetra zao mivava tenenina nefa ndao fa avela ihany nareo sady mangovotra fa mbola raharaha koa rehefa aveo tsy maintsy karakaraina koa satria maro amintsika ny tsy taingina tomobile fa vitatsika ditongotra ihany koa vitatsika ny nakaty vitatsika mody amin'ny manaraka ataotsika ao an-tanàna ao ny fionatsika rehetra efa mampandresa izay zay ho anareo mpanao gazety sakatsakananareo zay reraka be ny olona nakaty. Averiko ndremande hoanareo mpitondra hoanareo mpitandro filaminana indrindrandrindra hoanao monsieur le préfet Antananarivo tsy hoela zay dia ho avy ao an-tanàna ao reraka loatra retolona reto sakananareo nakaty lavitra ty lany andro teny an-dalan'ireo olona reo maro be ny tsy tonga taty fa lasa noty satria voatery ny janona satria efa be ny misy
misy efa lehibe misy ny zaza maimba ivavy misy kony salama kanefa nanateny hitsangatsangana androany dia lasa nody nitsangatsangana tao amin'ny magaro fotsiny izy dia nody tsy maintsy manome fahafapo antsika rehetrarehetra izahay voampirofo tanteraka nandritra ny fotoana fa misy mpanaraka tsara ny miara-manonja ary vahoaka no ao an-damosin'izy ireo amin'ny fanavotana ny tanindrazana manoloana ny fiainam-bahoaka ankehitriny izay tsy mitsaha mitotongana dia na tsy nitsitsy fitenenana ihany koa ny ekipany miara-manonja fa nandefa afatra ho an'ny fitondram-panjakana Germano Menjanahary sy Manorandre Malalatrany. Fanjakana tsy refesy mandidy anao tsinotsinona vahoaka izay no misy eto amin'ny firenena ho nisy olombavambahoaka antra Razafy Manantsoa tsy misy fampandrosoana vanony fa variana manintsika ny mpanohitra ny mpitondra mitotongana ny fiainam-bahoaka ka ny fanjakana antsokosoko ny harem-pirenena voailikilika ny vahoaka madinika irika amin'ny tolona tsemitra raha tsy efa tafapetraka fa any vahoaka malagasy Madagasikara hoy ny mpanentana ny miara-manonja acte de mariage tsika ty zany ny famatorantsika rehetra atsangano daholo ny any ampelantananareo ataovy me azavady kely izy ataovy menamena tsara hita be alefy tsara mpanao gazety rehetra raha jereny zao izy zao somary petray ianao fa manjary tsy mahita ny olona petray ianao ataovy ambony be misy tsy manatsy nareo tsy manana misy tsy manana raha ny tokony izy raha tsy nanana ny ty tsy tonga ty ty zavatra ty misy antony ty miara-manonja ty tsy tongatonga ho azy fa efa nanonja zahay tao fantatrena fa nanonja aza mbola ampidininy io aza mbola ampidininy io mila mitorehitra menamena tsika na tsy nanao kanjo menamena tanareo rehefa manao baolina rehefa manao anti-jeu rehefa manao faute tena tsy tokony ho izy inona ny atao amin'ny arbitre carton rouge ty rehefa manao tsy mety dia ty no ampiasay ka ho ampiasayntsika ty azonareo le izy ho ampiasayntsika ty manao tsy mety carton rouge ny vahoaka no arbitre tsy misy olona tompony fahefana zany eto amin'ity tany ty vahoaka ny mame fahefana vahoaka ny manaisitra azy ary rehefa vahoaka miteny menay carton rouge ianao dia inona voalaza nareo le izy dia ataovy tsara tahiry ty fa sao dia tonga ny amin'ny ara-bendrety hozy izy le gendarme hoe atao ty ny confisquena fa tsy azo entina mody fa misy samboara varan-tanteraka ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ankehitriny ihany koa araka izany dia nivoaka ny vaovao fa misy ny fikasana hisambotra ireo mpanentana ao anatin'ny fandarana miara-manonja amin'izao fotoana izao mbola Germano Menjanahary sy Manorandre Malalatrany. Vao nanomboka ny miara-manonja dia tsikatra fa efa niotakotaka ny fitoram-panjakana manoloana ny fivoahany zava-misy marina eto amin'ny firenena porofon'izany ny fanakatsakanana sy ny fanaovana raha matahora ny vahoaka madinika nandritra ny fitsangatsanganana ny farany herinandro teo raha mpitondra mahay mantsy dia mahay miaino sy manitsy ny fitantanana tsy mety manampatra fahefana amin'ny vahoaka madinika tahaka ireny ao anatin'ny 12 andro dia mampivarahontsana ny fanjakany iray manontolo mararo ny prime ministre sady marary an'la réunion izy sady an'la réunion niaty izy laladina tao anaty gouvernement satsy niaty inona ny diso amintsika amin'izany nandinika mikasika ny $8 milliards anaovana IEM
everiko fa tsy nandiniky an'izany nareo anaovana IEM hoy izy zareo ary fantatsika fa nandritra ny 70 taona nanaovana gazety dia mbola tsy nandanginy renjato noho izany raha tsy mitandrinatsika eto amin'ity Madagasikaratsika ity dia tsy misy ho an'ny faramandimby intsony fa lasa ny taranaka mapara avokoa ny arena ny firenena eto Madagasikara. Fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa mahazo laka ny fanaovana raha matahora sy antsonjay hatramin'ny filazana ho fisamborana ireo ekipa mpanentana ny miara-manonja. Izany ve ny vahaolana arosin'ny fanjakana? Izahay dia efa nisotrona leko maty fa hatramin'ity herinandro ity dia voalaza fa indrenjato no samborona voalohany amin'ireto olona ireto. Efa nisotrona leko maty ho an'ity firenena ity ny tenako nafoky ny asa mandrara ary adiniko ny momba ny tenako fa nany tomobile raha dia esoesony zareo inona koa izay tomobiliny io mandeha tongotra io inona ny mba hevitra tsara hoentin'ny renjato dia ambarako fa nanao an'ity firenena ity tsika firenena zay nametrahana fanjakana indimy misesy nanonganana fanjakana indimy misesy ity mifaneniny raha ohatra ka mila vaniny eo ireto fanjakany rehetra. Dia mampitandrina isika ny mampitandrina fa tsy ry zareo mampitandrina fanjakana doublon io toboka lasy toboka vavy tsy manana ny antom-pisiny eto Madagasikara. Fanjakana nangalatra io toboka lasy toboka vavy tsy nisy nanendrikendrika azy fa ny afrikanina tatsimo no nitsaikitsaiko azy sy moramora tao tratra ihany zala. Raha ny vaovao voaray moa amin'izao fotoana izao dia voaantso eny amin'ny brigade de recherche criminelle eny fiadanana ivony Sandrianjato minisitra teo aloha no sady ihany koa mpanentana ao anaty ny fandaharana miara-manonja amin'ny mahampanao gazety azy dia anisan'ny voaantso anatrika ny fanadihadiana ho atao azy ihany koa ny avy eo anivony ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Anohizatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia manoloana ny raha matahora atao amin'ny filoany antoko-panohitra amin'izao fotoana izao dia nisy androany ny fepetra noraisin'ireo mpikambana avy ao anatin'ny miara-manonja eo ihany koa ny antso-jay miatra amin'ny MBS amin'izao ka tsy ekeny miara-manonja izany. Nzava-Andremaefa tahiry aina. Ny azo malasa teo nefa nanomboka hita sy niatra ny teny faravohitra trano fonenan'ny filomakarava-lomanana ireo mpitany filaminana. Tsy fantara mazava izay tena antony sainga raha nitsapa dia noho ny tahotra sy ny tsy fahazakana demokrasia eto amin'ny firenena no hitarafana izao fihetsika avy amin'ny mpitondra fanjakana izao. Efa fomba fanao ny fitondrana raha teo ny fampiasanareo mpitany filaminana entona hampirorona izay tsy mitovy hevitra aminy. Tsy hitaza-potsiny manoloana izany anefa ny avy aty amin'ny antoko-panohitra ka isy ny fepetra ho raisy ny miara-manonja raha toka mbola tazana eny amin'ny trano fonenan'ny filomakarava-lomanana ireo mpitany filaminana ireo afaka 2 andro. Ny fametrahanareo mpitandro filaminana manodidina ny tranony président Marc Ravalomanana vao maraina teo efa nandenakany zay teo efa misy ndray napetrakareo ao tsy te ahita mpitandro filaminana miodiody manodidina ny tranony président Marc Ravalomanana zay aminay zany dia intimidation ny andraisana azy na iteny arareo hoe ka hoarovana izy ameo élément fotsiny dia ampidirao anaty lakoro hoe tia mafisina sécurité anao monsieur le président dia ampina firy ny élément ato aminao 4-5 any anatiny any izy migérer an'izany miaraka amin'le élément ao miaraka amin'izay fa élément ananany amin'ny maha ex président azy fa tsy atao anaty fiara janony ivelany ka mafisina le nitenenina teny merkasine omenay valambe fampolorina reo. 'Tsy 'amerimerina intsony. 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 '
mpitandro filaminana eo manodidina ny trano président Marc Ravalomanana manomboka androany le 27 tapitra rapitso amin'ny 12 alina ianareo manomboka azy zay tsy nilavany taminareo mihitsy manomboka androany tapitra rapitso rata amin'ny 12 alina raha mbola mahita mpitandro filaminana zany zahay manodidina ny tranony président Marc Ravalomanana manomboka ny alarobia de omena eto ny toromarika fa tsy anaiky an'izany tsony zay. Akoatra izay dia isany koa ny fipetra ho raisiny miara-manonja mikasika ny anjo-jay sy ny fanapahana ny MBS anatin'ny Canal Sat, ny Parabole ary ny Star Times amin'izao fotoana izao. Akoatra izay mbola ao anatin'ny fikarakarana ny antonatin-javatra sy ny fizotran'ny fanohanana ataotsika ny mpisolo vavatra eto dia mbola tsy maharitsika zany an'ilay hoe atraiza le dingana vita fa rehefa ahatsika izay dingana rehetrarehetra zay dia mitondra an'izay eto ndray tsika mikasika n'ilay hoe fiverenany ny MBS ao anatin'ireo canal satellite rehetrarehetra dia ny Parabole, Canal Plus ary ny Star Times takina io ary tsy ndefitra amin'izay satria le zoan'ilay olona any amin'ny faritra mihitsy zany ny esorinareo aminy efa tsy menareo vary izy mbola tsy menareo vaovao fa maninona ny asiana dépôt de mesure ho an'ny samy teratany malagasy hoe misy malagasy maivandanja dia misy malagasy mavesa-danja ka le maivandanja zany dia le any amin'ny faritra nefa nareo miteny fa hoe ny any amin'ny faritra ny tena mifidy anareo ny any amin'ny faritra ny tena momba anareo nefa izy ary tsy menareo vaovao ataonareo tsy mitovy amin'ny mponina ty afovoantany ny aty mahazo vaovao rehetra tokony ho azony fa ny any atompotranony io hoe misy an'izao nge any Antananarivo any fa maninona manao an'izany fa sapatanteraka tokoa amin'izao fotoana izao fa misy ny tsy fahazakana ny antsoina hoe demokrasia izay ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao no amafisy ny Guy Maxime Ralaiseno ny sabotsy teo nandritra ny fisangasanganana teny Amerika Asinina teo fa miaina anatin'ny crise politique i Madagasikara no ny ataon'ny mpitondra fanjakana ihany Ramano Menjanahary Manora Andriamalala. Ny zavatra tsy mbola nisy hita ao anatin'ny enimpolo taona teto amin'ny firenena tokoa no mitranga tao anatin'ny ity fitondrana ity. Gisitra maneran-tany i Madagasikara, fahantrana lalina no mahazo ny vahoaka malagasy. Ny mpitondra fanjakana indray no manohitra ny mpanohitra. Miara-manonja avokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Ny firenena izay latsaka anaty lavaka tanteraka. Mananganady amin'ny famerana ny fanjakana malagasy. Ary rehefa mananganady izy dia 5 andro monja nitsangananay menadavy reo nitenenanay namotsipotsiranay ny zavatra tsy mety hitantanana amin'ny firenena dia atosiky vitan-dratsiny izy atosiky vitan-dratsiny izy satria zatra ny lalan-dririnina dia ny fahavaratra-avy no manao itsin-dana ny lalan-dririnina dia ny 5 taona ny tetezamita ny fahavaratra dia ny 2 taona ny tantana ny andro ratsena fa dia ny lalan-dririnina tamin'ny 5 taona ny fanonganam-panjakana ny 7 ny toetra jilamboty politika tamin'izany vanim-potoana zany no mbola hoentina ho toetra jilamboty politika amin'ny taona 2020 leo amin'izany ny vahoaka malagasy marina sa tsy marina. Tsy mahagaga raha miaina ao anatin'ny crise politika ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ny fifidianana ihany mantsy no ahafahana mametraka fitondrana maro toerana. Kanefa nandritra ny fifidianana 2024 iny nanjaka ny alabato sy ny fanaovana bontolo mba ahazahoana fahefana. Tolona zao ataontsika zao ary ao anatin'ny crise politique Madagasikara tsisy afaka miteny ambony zany fa ao anaty crise politique Madagasikara amin'izao tsika miteny zao satria voatonona teo ny rara doublon voatonona teo ny rara fanafarana fitaovam-piadiana tsokotsoka
voatonona teo ny rara famonoana tany farafangana voatonona teo ny fitantanam-bolam-bahoaka raharaham-bahoaka ny resahana fa tsy vola tena ambatanao misy fitsipiky zany misy lalàna zany vo hitsakitsaka ny lalam-panorenana malagasy zay ianao no mitondra azy tao anatin'ilay 5 taona amin'ny ririnina fa hitsakitsahanao ao anatin'ilay 2 taona ny fahavaratra tsy mendrika ny tondro zany satria tsy mitazona ny teny omeny tompoko lahy sy tompoko vavy zao ihany ny teninay mbola mazaka an'izao venareo zao ary no izy arao tsara mitoromarika efa miteny hatramboalohany zay menadavy reo fa tsy matahotra na misinina na misinina eto amin'ny firenena ty ary fantatena reo fa tsy matahotra miaraka aminay na misinina na misinina eto amin'ny firenena ty tokana ny tanjona dia nisy ny demokrasia maharitra eto Madagasikara tokana ny tanjona dia nisy ny mpitondra mamana ny tombontsoa iombonana eto Madagasikara raikitra sa tsy raikitra makasitraka tokona makatelo tapitra ny fampahalalam-bavao ny MJS tamin'izao alina izao fiamialoha ny sarahantsika tanteraka dia ho ampahafantariko anao vetivety aloha ny fandahara-potoana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS aoriana izao fampahalalam-bavao izao no anarahanao ny fandaharana dinika ka vahiny roa no raisiny Germain nomenjanareo anatin'izay fandaharana izay ka ny voalohany amin'izany dia i Joël Patrick filohan'ny RMDM ny faritany Toamasina fa ihany koa i Bezoky Florida filoha lefitry ny distima ao vavateniny anasako anao sahady ianaraka ny fandaharana dinika rehefa avy eo iresahana indray ny tontolo politika eto Madagasikara sy ny any amin'ny faritra ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko